Eo amin'ny taranja baolina lavalava indray na ny taranja rugby dia samy nivoaka ho mpandresy avokoa ny solotena malagasy dia ny KOSFA sy ny FTM Manjakaray nandritra ny andro faharoan'ny fiadinan'ny amboaran'ny Ramasimbe Indiana ho an'ny ekipa tompon-daka na ny rugby top 6 ROI ny ekipan'ny KOSFA izay nandresy ny ekipan'ny Saint-Pierre avany La Réunion tetsy amin'ny kianjana Larby tolakandro tany La Réunion kosa ny Savosy tolakandro dia nandresy ny ekipan'ny Étancelé Rugby Club atao akianjan'ny ekipan'ny FTM Manjakaray. Adiny samy malagasy ny famaranan'ny fifaninanana rugby top 6 ROI izay atao eto Madagasikara ny 14 aprily ho avy zao. Samy mivoaka ho mpandresy avokoa matsy ny KOSFA sy ny FTM Manjakaray nandritra ny andro faharoan'ity fiadinany amboaran'ny Ramasimbe Indiana ho an'ny ekipa tompon-daka ity ka samy nitanany larana voalohany atao amin'ny vondrona nisy avy aby. Tetsy amin'ny kianjana Larby aloha dia nomontsan'ny ekipan'ny KOSFA tamin'ny isa mavesatra 2-7 ny ekipan'ny Saint-Pierre SC avatsy La Réunion. Nanjakan'ny ekipa miaramila tanteraka ity lalao ity. Ny alohan'ny fialan-tsasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 1-5 ny KOSFA. Toraka izany ihany koa tany La Réunion ny sabotsy tolakandro teo dia navita nandresy ny ekipan'ny Étancelé Rugby Club tamin'ny isa 5 ny ekipan'ny FTM Manjakaray tao amin'ny vondrona ilany. Ny tompo-tanàna nefa nitarika tamin'ny isa 10 teo amin'ny 70 minitra voalohany. Iady ny larana fahatelo amin'ity fifaninanana aty amin'ny faritry ny Ramasimbe Indiana ity araka izany amin'ny 14 aprily ny ekipan'ny Saint-Pierre RC sy ny Étancelé RC izay samy avany La Réunion. Ny larana fadimy kosa no edivan'ny ekipan'ny Island Blues avatsy Maurice sy ny ekipan'ny Desperados Rugby Club Mitsapere avany Mayotte izay samy efa resin'ny KOSFA sy ny FTM avokoa. Raha ny fahitana ireo vokatra ireo dia navita ezaka goavaka ny rugby malagasy tamin'ity fifaninanana aty amin'ny faritry ny Ramasimbe Indiana.